Ao anatin'izao fahatsiarovana ny raharaha febroary izao dia nanamafy ny hetsika izay tanterahany ny vondrona V7 indrindra eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena ranonambarana Andriamatoa Etienne Andriamahefarsoa filohan'izany fikambanana ivondronan'ny niarambonina nitondra takaitra tao anatin'izany raharaha izany dia tsy hamela fotsiny ny tompona andraikitra tao anatin'ireny raharaha ireny izy ireo ary tsy hanaiky ihany koa raha toa ka mahazo fampitsoran-keloka tompona andraikitra tao anatin'ireny zava-nitranga ireny. Tsy hamelan'ny raharaha ho vitavita ho azy ny avy amin'ny fikambanana V7 raha resaka mahakasika ny raharaha 7 febroary 2024 ny filompanorina fikambanana V7 Andriamatoa Etienne Andriamahefarsoa. Araka ny fanazavany dia tsy manaiky ny azon'ny tompona andraikitra izany raharaha izany fampitsoran-keloka izy ireo. Tsy ekenay ary toerinay marindrano ny olona vita heloka be vatsy firenena tsy ekenay ny asa monina izany fampitsoran-keloka izany na izy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana toerinay marindrano zay. Nokiany tipitarika fikambanana tsy ihany koa ny fomba fanaon'ny mpanao politika eto Madagasikara izay mirona amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-tsenjy ho hatrany nambarany. Ny mampalahelo dia mahita ny mpanao politika malagasy izay manosihosy an'izany tolona masina nataon'ny vahoaka malagasy izany satria dia misy olany hatramin'izao tsy filaminana, misy olany manakariva ny fanakorontanana indrindra ny fampahatrana malagasy mbola ao anatin'ny krisy. Fitarozoan'ny mpanao politika amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavan-tseza, fitiavan-kely izay tsy mety afaka ao anatin'ny mpanao politika hatramin'izao. Raha ny fanazavana voray dia hisy mpitsara afrikana ato atsimo ao Nadiady momba ny raharaha 7 febroary eto Madagasikara amin'ity volana febroary ity. Isy araka izany ny fanapa-kevitra izay ho raisin'ny mpitsara afrikana ato atsimo aoriana izay fanadihadiana izay.